mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminaraba antsika ariako malala tratry ity alarobia 20 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona 7:12 7:12 ny 9 ka hatramin'ny 9:9 fakitsika amin'ny anaran'i Jesory avan'izany mofinaina izany. I Jesoa nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa. Ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy. Ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no hoeto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao. Ray masina ho tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy. Tahaka ny maha iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba ahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho. Ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasinina azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinana ny fahamarinanao azy. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Vavaka nataon'i Jesoa, vavaka farany nataon'i Jesoa ity ry havako mialohan'ny angiry firiany nihafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty ity Jaona 7:12 ity. Vavaka ho an'ny apôstôly, vavaka ho an'ny fiangonana, vavaka ho an'ny mpino. Ny andininy fa 12 tapany farany no hoentina mampahay antsika ry havako malala mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Miverina indroa io vavaka Jesoa mba iray ihany ny fiangonana io. Ao anatin'ny fanekem-pinoana fandimby tao anatin'ny fiangonana dia voizin'ny fiangonana mandrakariva ny hoe tokana ny fiangonana mino maha iray ihany ny fiangonana, maha iray ihany ny fiangonana. Amin'ny teny latina moa dia teneniny hoe ecclesiam una sancta, izany hoe fiangonana masina tokana. Ry havako, ohatran'ny sanatria efa tsinjon'i Jesoa noho ny fahafantarany mahampanota ny olona fa ho tandodomin-doza na ho tandodomin-javatsarotra foana ny firaisan'ny fiangonana. Ary dia nivavaka Jesoa hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Iny moa efa ty amin'ny tapany faharoa, ty amin'ny 9:20 fa ny 9:20 teo dia vavaka nataon'i Jesoa hoe mba ho iray ihany koa izy tahaka ny maha iray antsika. Zava-dehibe ny endrika ataontsika hoe any amin'ny Jaona 20 endrika na toetra ahafantaran'izao tontolo izao ny fiangonana ny
ny fifangatiavan'ny fiangonana, ny firaisan-tsain'ny fiangonana. Raha mitentsika hoe fiangonana iray tsy midika hoe fiangonana mitovy endrika daholo akory, tsy zay loatra, fa fiangonana tsy mizarazara, tsy fiangonana zarazarain'ny fihevitr'olombelona, fiangonana tsy zarazarain'ny zao tontolo zao. Zay mahatonga ny tompo eto ny teny manao hoe tahaka ny maha iray ihany tsika. Andriamanitra sy Jesoa ange iray ihany, fa nefa Andriamanitra sy Jesoa dia samy manana ny maha izy azy, persona, zay ataontsika hoe persona samy hafa nefa iray ihany. Izay toetra izay no tian'ny tompo ho toetra ny fiangonana. Na dia hita ao anatin'ny fiangonana ny mahasamy hafa ny mpino, fa nefa hita ao anatin'ny fiangonana ny mahiray ihany koa ny mpino. Raha sendra namaky nijery ny fanekam-pinoana apôstôlika io eto am-panomanana ity nofinaina ity de variana ihany, satria talohany izy iny nandritra ny taona maro. Ny fanekam-pinoana apôstôlika dia natao tao anatin'ny firanan'ny FFPM, fa ankehitriny dia efa misy firana tsy ao anatin'ny tsy ao anatin'ny firanan'ny FFPM intsony lay fanekam-pinoana apôstôlika sy lay vavaka nampianarin'ny tompo. Zay ataontsika hoe tena fanadinoana ny tantara mihitsy. Ny tsy tokony ho adinoina dia sarobidy lay ataontsika hoe lova ara-panahy mihitsy ny fanekam-pinoana apôstôlika zay matoa ny soratana atao anatin'ny firanany FFPM. Io fanekam-pinoana apôstôlika io sy io vavaka nampianarin'ny tompo io dia lova ara-panahin'ny fiangonana protestanta malagasy izy io. Ndraindray moa ny tsy fahafantaran'ny olona tantara dia ndraindray mampadiso zavatra betsaka indraindray. Sofa indraindray ny taloha teo aloha zany ataontsika hoe alohan'ny taona ataontsika hoe inona re zany ny taona azo raisiny, ataovy alohan'ny 320 tsy maninona, alohan'ny 320 satria ny 320 dia nanapa-kevitra ny fiangonana misionera hoe nahalokeliny zany ary any amin'ny 900 mihitsy ary fa nao mafisina ty amin'ny 320 ny hoe Madagasikara de zaraina roa amin'ny lafiny fitokiana filazantsara, ka ny tapany avaratra de iasan'ny misiona loterana, ny tapany avaratra de iasan'ny misiona réformé, ny Frenjy io, ny protestant frantsay io ary ny protestant anglisy, ny LMS, ny MPF ary ny FFM. Ny tapany atsimo kosa dia niasan'ny misiona norvézianina, misiona loterana zany norvézianina sy misiona amerikana anankiroa. Ny antony io dia tsy hoe fizarana ny malagasy tsy zay loatra, fa ny fanamby matao hoe ofotaina ao anatin'ny taranaka iray fitohina filazantsara ka dia mafisina fa samy miezaka mitoro filazantsara, ny tapany avaratra ny réformé, tapany atsimo any loterana. Dia ny ainany zay no mafisiny zay 320 tamin'ny fahaterahany antsoiny hoe conférence intermissionnaire na ny ataontsika hoe ny FFPM raha zay no azo ilazana azy mampitoana ankehitriny. Fa rehefa niaina nandritry ny 10 taona mahery teo io fizara-paritany io dia nieritreritra ny fiangonana manao hoe aleo hofoana ny fizara-paritany io, fa aleo hitambatra aleo Madagasikara manontolo no iasan'ny FJKM zany hoe ny réformé ary Madagasikara manontolo no iasan'ny loterana. De nofoanana zay fifanarahana tamin'ny 320 zay nofoanana adia nanjary aty amin'ny taona 70 moa zany no nafoanana n'izy io raiky amin'ny 70 nisy komity protestanta ny voro maromaro nanapaka azy hoe manomboka zao dia Madagasikara manontolo no iasan'ny FLM ary Madagasikara manontolo no iasan'ny FJKM, nofoanana izy satria tany Ambositra dia nofoanana izy io. Dia rehefa nofoanana kosa nefa izy dia naizanona tsy zany dia no amafisiny ireo fionan'ireo fiangonana roa tonta lehibe protestanta eto Madagasikara dia
nisy kosa nefa ny tao anatin'izany a ny fananganana ny firana satria samy nanana ny firana ny avaratra sy ny atsimo dia natao ho tokana ny firana nangonina zany hira protestanta rehetra ny FLM sy ny FCKM de natambatra de nanomeny ity firana protestanta elo am-pilatanantsika ity izay hitantsika ny lohateny manao hoe fiangonana protestanta eto Madagasikara FFPM firana zay iombonan'ny fiangonana loterana malagasy sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara io firana io sarobidy izy io ny antony de izao satria tsangam-bato voalohany ara-panahy ny fiangonana akoatra ny baiboly zay iraisana ino moa iraisana fa ny firana FFPM io de tena iombonan'ny fiangonana protestanta ny FLM sy ny FCKM ary tao anatin'io nosoratana tao anatin'io satria natao mitovy zany ny fanonana ny vavaka nampianarin'ny tompo ao anatin'ny fiangonana protestanta FLM sy ny fiangonana protestanta FJKM nitoviny io fatatsika fa tsy mitovy ny fanonana ny vavaka nampianarin'ny tompo ohatra raha ohatra ka ao anatin'ny FFKM tsika de manana fomba fanonana vavaka nampianarin'ny tompo manokana ny katolika manokana ny anglikana na manokana ny protestanta dia nandrafitra vavaka nampianarin'ny tompo imbonana ny fanonana azy ny FFKM fa talohan'izay de zao ny protestanta de nanana fanonana vavaka nampianarin'ny tompo manokana zay io am-pelatanantsika io mafy be ny nandikan'io fa tsy hoe mora akory satria ireo teolojiana tamin'ny fotoan'andro ro zoky ara-panahy zany tamin'ny fotoan'andro takatry paster Mambazoro, paster Bemanakatra, paster Kotondrenaritsona sy ny sisa reo zoky ray aman-dreny to anatin'ny FLM, zoky ray aman-dreny to anatin'ny FJKM no namolavola anio vavaka nampianarin'ny tompo zay tononontsika FJKM ankehitriny io ary tononona ao anatin'ny FLM matoa izy io natao to anatin'ny firana protestanta FJKM sy FLM dia sarobidy izy mba tsy ho adino ny taranaka amin'ny fandimby satria tsangam-bato voalohan'ny fiombonana marina fa misy asa maro isan-karazany ny ombonan'ny FLM sy ny FJKM asa sosialy fa ny ara-panahy de zao ivavaka nampianarin'ny tompo tahaka zay koa ny fanekempinoana apostolika ny fanekempinoana apostolika dia fanekempinoana itonontsika io de iombonan'ny FLM sy iombonan'ny FJKM de natao tao anaty firana zany io natao tao anatin'ny firana le izy mba hoe hotsaroana hoe hitoviana mitovy ny fanonana ny vavaka nampianarin'ny tompo ao anatin'ny fiangonana protestanta na dia satria hitambatra satria zany hoe sayasan'ny FLM manontolo Madagasikara sayasan'ny FJKM manontolo Madagasikara de zao aoka ho iray ny firanana izany aza ary aoka ho iray ny vavaka nampianarin'ny tompo sy ny fanekempinoana apostolika satria samy nanana ny fanekempinoana mantsy ny FLM nge nanana ny fanekempinoana manokana ny fiangonana loterana eran-tany misy antsoina hoe confession d'Augsbourg izay any Lutera manokana natsangany Lutera sy Bandry Melanchthon fa tsy nampiasai ny fiangonana réformé loatra ny fiangonana réformé de manana misy fanekempinoana be de be ny fiangonana réformé ny fanekempinoana La Rochelle fanekempinoana ny fiangonana tany Bâle tany Hollande Pays-Bas fanekempinoana fiangonana congrégationaliste be de be ny fiangonana fanekempinoana ny fiangonana réformé fa zay natokany hoe aokary asiana fanekempinoana iombonana dia ny apostolika izay iombonana manerana ny tontolo zao io ka aoka ampitoviana ny fehezanteny sy ny fanonana azy fa magaga de zao efa manomboka tsy tao anatin'ilay firana ny FFPM tsy noho ny antony zay asa re fa tokony ao anatiny io satria sarobidy izy io fatsika manao hoe satria moa ny antony hoe ny FJKM manana nanampy fanekempinoana manokana taty aoriana nanampy ny fanekempinoana zay roa hafa raha ny tena marina fanekempinoana roa hafa zay ampiasainy ny fanekempinoana FJKM io atao hoe fahatelo sy faefatra fa tsy zay loatra ny fanekempinoana fahatelo sy faefatra ao anatin'le torojentsika io fanekempinoana zay ataotsika hoe manokana ihany izy io tsy de tena hoe fanekempinoana iombona ny protestanta maneran-tany loatra akory io fahatelo sy faefatra io ao anatin'le torojentsika fa fanekempinoana nolovana avy tamin'ny fiangonana protestanta ny anankiray avy amin'ny église étoile any Paris ny anankiray amin'izy io
aza fofony nianatra tany an-dafy pasteur Rabe Manahaka Jean dia nanovo avy am'ireny izy io fanekempinoana izay eo am-pelatanantsika io ny fiangonana protestant frantsay zany reo. Fa ny fanekempinoana tena mampiombona ny tena iombona ny ataontsika hoe kristianina maneran-tany de ny fanekempinoana apostolika sy ny fanekempinoana nikeana. Fanekempinoana nikeana lay ataontsika amin'ny lahady faharoa io sarobidy reo anankiroa reo. Ny fanekempinoana apostolika naiza zany kristianina ka fiangonana kristianina mino ny trinité izy de manonona ny fiangonana fanekempinoana apostolika na symbole des apôtres, na koa ny fanekempinoana faharoa dia ny symbole ny Nicée Constantinople zay natao tamin'ny 520 sy ny 120 amin'ny taona ho avy moa dia misy hetsika manokana amin'ny taona ho avy ho fankalazana ny fa 700 taona ny io fanekempinoana nikeana io satria 520 nanaovana tamin'ny taona 520 zany tateorinan'i Kristy nanaovana azy. Isy hetsika be dehibe omaly zao kristianina maneho fiangonana maneran-tany momba n'io fahatserovana ny zany fa 700 taona ny fanekempinoana nikeana izay eo am-pelatanantsika io. Ohatsika manao hoe ndraindray adino latsaka satria fa tokony ho de tsy tokony ho adonon'ny protestanta rehetra na FLM izy na FCKM izy ny fanonana mivavaka anam-pianarana. Marina fa efa eo ny imbonantsika amin'ny FFKM fa iny hafa rehefa misy fotoam-bavaka manokana imbonan'ny FFKM de manonona an'ilay fanekempinoana isika. Ohatra hoe ny fanekempinoana apostolika fotsiny ohatra dia efa samy hafa. Ohatra hoe amin'ny katolika dia ny azy tena nadikany mihitsy ny ainga avy amin'ny teny latinina izy hoe credo hoe zaho mino. Fa ny fanekempinoana apostolika ny andikany protestanta azy hoe mino aho de fantatrareo tsara fa samy hafa be ny hoe izaho mino sy ny hoe mino aho samy hafa be. Ao anatin'ny FFKM de ny hoe izaho mino ny anombohany azy fa ao anatin'ny fanekempinoana apostolika dia izay an'ny protestanta de mino aho. Io efa nedikevitra be mihitsy ho an'ny mpiteny malagasy ho an'ny mpandala ny teny malagasy ny hoe inona ny fiteny izaho mino ve sa mino aho. Mety hitentsika mitovy ihany zany. Fa matory ray aman-dreny tao anatin'ny protestanta na hoe mino any fiteny de mino ny fiteny malagasy. Amin'ny teny malagasy ny verbe ny lasa aloha fa tsy ny sujet. Amin'ny vazaha ny sujet ny lasa aloha zay vao verbe. Zany hoe ny lazaina ny lasa aloha zay vao ny enti milaza. Fa amin'ny malagasy de ny enti milaza aloha zay vao lazaina. Tsy misy malagasy zany miteny hoe zaho matory na izaho mihinana na izaho misakafo. Ny vazaha ny manao hoe je mange hoe mihinana aho na je dors tsy matory aho. Fa ny teny malagasy tsy manao an'izany. Teny malagasy dia ny verbe aloha ny voalohany. Zany hoe ny atao ny voalohany fa tsy lay mpanao. Amin'ny malagasy de ny atao aloha no lazaina voalohany, le verbe, le zavatra atao zany. De zay mahatonga an'io hoe ireo protestanta malagasy zany le teolojianina protestanta na FLM izy na FCKM ny antsika tsy izaho mino fa hoe mino aho tahaka ny hoe matory aho, tahaka ny hoe matoky aho, tahaka ny hoe mijery aho, tahaka ny hoe mitomany aho lay zavatra ataoko aloha voalohany. Zany de tsy hoe zavatra tsotra akory fa mirakitra civilisation, mirakitra toe-tsaina. Fa rehefa tsy fantatsika zany de manjary mora manova zavatra ary de manjary mora avilivily ny karazam-pampianarana maro isan-karazany rehefa tsy mahafantatra taran'ny tantara, tsy mahafantatra ny dikan'ilay zavatra. Indrindra amin'izao zavatra ataontsika hoe be de be fampianaran-diso zao de manjary mora miova manjary satria tsy fantatra ny tena lanjany. De hotsika manao hoe zava-dehibe ara matsiaro satria nijereny eto nivavaka Jesoa moa zany de rehefa ndresaka ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra tena nompo maso nefa fanekempinoana apostolika no mialatsiny no sendra tsy nahatazana azy teo anatin'ny firana FFPM vitsivitsy zay teo ambany maso. Fa reverentsika kely ny teny vavaka nataon'i Jesoa mba ho iray ihany izy rehetra. Resaka kely lay fanekempinoana apostolika teo anankiray am'izay atserovany ny fiangonana hoe iray ange izy io fanekempinoana apostolika io. Ampatsiaro kely tantara satria zava-dehibe zany. Ny fanekempinoana apostolika matoa atao hoe apostolika izy fandraisantsika Andriamaka.
dia tany amin'ny taonjato fahatelo ambiny folo tany ho any a no ny tena voizana ny hoe io symbole des apôtres io fanekipona apôstôlika io dia tena nolovana tamin'ny apôstôly. De ny tsinjara iny ireo teôlôjiana Calvin aloha na Lutera tsy de tena rehefa nampianatra ny vavaka nampianaran'ny tompo de tsy de tena niresaka loatra no hoe anjay izy. Ny antony dia satria fampianarana skolastika zany hoe fampianarana nolovana tamin'ireo teôlôjiana skolastika zay tsy nahafinaritra ny Calvin sy Lutera loatra ny fampianarana skolastika. De any ka tsy de tena niresahany loatra izao tradition hoe inona hoe iza no nanao inona tao anatin'ny fanekempinoana fa raha ohatra ka amin'ny fampianarana raha ohatra ka mijery ny tantaram-piangonana sika dia voalaza ao hoe ireo fanekempona apôstôlika ireo dia io fanekempona apôstôlika io dia samy nanana anjara tamin'io ny apôstôly roa ambiny folo. Petera lay hoe mino an'Andriamanitra ilay tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho. Iny dia fehezan-tenin'ny Petera, ahatserovana ny Petera. Mino an'Andriamanitra ilay tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho. Mino an' Jesosy Kristy tompontsika zanaka lahatokan'Andriamanitra. Iny ndray dia i André no nanao azy. Hoy ny tantaran'ny fiangonana, i André no nanao azy. Dia Jakoba ndray nanao an'ilay hoe notorotoroina tamin'ny fanamasina nateraky Marie Virgine. Jakoba ndray no nanao an'iny fehezanteny iny. Ary dia John no nanao ndray le hoe nijaly tamin'ny andro ny Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty kanalevina. Any ndray iny na fahatserovana any Jaona indray zany iny fehezanteny iny. Filipo ndray nanao an'le hoe nidina tany amin'ny fiainan-tsy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Filipo zany lay mpitahiry vola, lay mpitantsolatry ny vola sa mpitahiry volan'ny apôstôly niaraka tamin'ny Jodasy. Dia Bartolomeo kosa no nanohy azy rehefa avy eo. Nanohy ny nanao hoe Bartolomeo zany nandray moa atao hoe ao anatin'ny fanekempinoana dia misy manao hoe niakatra nakany an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raha itsy to. Bartolomeo ny tompony fehezanteny io ndray. Niakatra taorina an-tenin'ny Filipo zany a hoe nidina tany amin'ny fiainan-tsena nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo de Bartolomeo hoe niakatra nakany an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raha itsy to. Any Barto tsy de tena rentsika loatra Bartolomeo na ny asany ao anatin'ny hoe nakaiza moa izy fa any anatin'ny filazantsara sinoptika tsika no mahita ny tantaran'ny Bartolomeo. Dia Tomasy ndray zany no niteny manao hoe avy any an-danitra io zany, avy any an-danitra izy no avy hitsara ny velona sy ny maty. Tomasy ndray ny tompony fehezanteny io na ho fahatserovana ny Tomasy io. Dia i Matio no nanao hoe mino ny fanamasina any Matio io. Dia Jakoba satria misy Jakoba roa moa zany tao anatin'ny apôstôly. Misy Jakoba telo akory aza fa ny anankiray rahalahin'i Jesosy fa tsy apôstôly akory izy. Ny nanohatra ny epistily ho an'ny Jakoba dia ny Jakoba nanohatra ny epistily dia Jakoba rahalahin'i Jesosy fa tsy Jakoba apôstôly akory. Dia Jakoba lay zandriny zany lay kely tena nanao ny teny hoe mino ny fiangonana masina manerana izao tontolo zao sy ny fimbonan'ny olona masina. Jakoba lay kely zany lay zandry kely. Dia Simona kosa lay natao hoe Zelota no nanao ndray le hoe mino ny famelan-keloka. Tononontsika fotsiny izy ny famelan-keloka anatin'ny symbole des apôtres na fanekempona apôstôlika fa ny tena izy hoe mino ny famelan-keloka. Ary dia Tadeo nanao kosa ny hoe mino ny fitsanganany tenany maty ao anatin'ny fanekempona apôstôlika zany io. Le mino moa zany tsy ndray mandeha any ny tononona na indroa fa toneny fa le izy de hoe mino ny fitsanganany tenany maty fa tononontsika fotsiny ny fitsanganany tenany maty de Tadeo no nanona an'io. Ary ny farany a Matiasy izay ny solon'ny Jodasy no niteny manao hoe sy ny fiainana mandrakizay nany hoe mino ny fiainana mandrakizay. Zay a lay tenentsika manao hoe symbole des apôtres. Reny rehetra zany de marika ahatserovana ny fiombonan'ny fiangonana. Ny fanekempinoana zay eo am-pelatanantsika ireo zany dia mampiombona antsika amin'ny fiangonana protestanta malagasy
Mampiombona antsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo zao. Ny tsy tokony adonoana ny London Missionary Society tsy hoe nanao fanekimponisana lahady tsy akory. Ny protestanta frantsay ny MPF anao lazaina hoe manao fanekimponisaka ny alahady fa ny fiangonana congrégationaliste na ny LMS tsy nanao fanekimponisana lahady tsy akory izy. Fa isika zao manao fanekimponisana lahady efa réforme be nge zany ao anatin'ny tantarany ataontsika hoe fiangonana protestanta malagasy. Madiva magana tsika manao hoe ity Jesoa te mivavaka momba ny firaisan'ny fiangonana. Sarobidy ny firaisan'ny ataontsika hoe fiangonana. Ary raha misy zavatra nahasaro-piaro an'ny tompo mihitsy dia ny fifankatiavan'ny fiangonana, ny firaisan-tsaina ny fiangonana. Ny antony dia izao, tsy mahatratra ny tanjona, tsy mahavita ny fitoriana ny filazantsara mihitsy ny fiangonana raha tsy miray saina izy. Tsy mahavita ny fitoriana ny filazantsara amin'ny fiangonana raha tsy mifankatia izy. Zany hoe ny asa fitoriana ny filazantsara dia tanterahina ao anatin'ny firaisan-tsaina, ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny fifandeferan'ny fiangonana. Ary dia izay mahatonga ny tompo hoe tovavaka hoe tompo ataovy mba raha io mba ataovy mba iray ihany tahaka antsika izy. Zany hoe firaisana ao anatin'ny mety ho fahasamihafana, firaisana ao anatin'ny mety ho ataontsika hoe mifanana zay mety ho maha izy azy fa tsy mampisaraka zany. Afaka tokony ny mpino rehetra zany dia tokony hitandrina amin'ny firaisan'ny fiangonana. Anao zany ho zava-dehibe mba tsy ny egona ny tenany tsirairay na ny ampopon'ny tsirairay na ny vinany tsirairay no atao zava-dehibe manoloana na ny ampopona ny fieveran-teny ho zavatra na no heverina ho zava-dehibe manoloana ny firaisan'ny fiangonana. Fa tokony miondrika eo anatrehan'ny firaisan'ny fiangonana ny mety ataontsika hoe ny izay mety ho ampopona, mety ho lafin-javatra maro samihafa satria saro-piaro amin'io firaisan'ny fiangonana io Jesoa. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina, noho ny amin'ny vavaka nataonao zahay hampiombona ny fiangonana mba hahatonga ny fiangonana hatsiaro ho iray ihany. Tompo amin'izao toetrandro iainana izao dia mora mizarazara ny olona. Atafiditra anatin'ny fiangonana koa ny toe-tsaina mora mitsitokotoko, mora mifampitsara, toe-tsaina izay mifampiolonolona. Dia eto dia misaotra noho ny amin'ny teninao izay mampatsiaro anay fa iray ihany zahay. Misaotra noho ny amin'ny firaisan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Misaotra noho ny amin'ny firaisan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Asanao zany, asan'ny fanahinao masina zany. Dia ampianaro zay tompo mba handala sy hanaja izany fiezahan'ny fiangonana zokinay teo aloha nampiombona izany, mba hanaja izany firaisan'ny fiangonana izany izay asan'ny fanahinao masina. Ampianaro zay tompo mba hahifanato na hahifamela, hahifandray satria izany no sitraponao. Mivavaka zahay ho an'ny fiangonana protestanta malagasy, ho an'ny FLM, ho an'ny FJKM, ho an'ireo fiangonana protestanta izay mino ny fahamarinan'ny teninao, mino anao Jesoa tompo sy mpamonjy, mino anao Andriamanitra iray zanaka fanamasina. Mivavaka izay tompo mba ao anatin'ny fifankatiavana no iarahanay mitory ny filazantsara ary tsy ho zarazarain'ny izao tontolo izao sy ny hevi-diso ny fiangonanao. Dia ampahery zay tompo hitoetra mandrakariva aminao Andriamanitra, iainana isan-tokantrano, iainana isam-pianakaviana, ny fahatserovana fanadia maro azy zahay dia iray ihany. Misaotra Jesoa noho ny amin'ny filazantsara izay mampiombona anay, misaotra noho ny amin'ny teninao izay mampiombona anay, fampioreno amin'ny fitiavana anao mandrakariva zahay. Misaotra Jesoa. Amen.